pratika fiambenana zany ahoana ny anaovantsika tena hoe pratika ny fiambenana ahafahantsika tena hoe miambina isan'andro ny zavatra lehibe fotsiny dia izao ny zavatra rehetra efa nomanin'Andriamanitra, ny zavatra rehetra efa nomanin'i Kristy. Ary rehefa Kristy miasa dia miaraka amin'ny fahefana, omeny fahefana isika ahafahantsika miambina, atolony eo am-pelantanantsika ny fahefana, miorina amin'ny teniny ka ny tenin'Andriamanitra ho raisintsika ary tanora zandry malalo amin'ny tompo teny feno omeny tompo antsika dia ao amin'ny Lioka toko 10 andininy 7:20, Lioka toko 10 andininy 7:20 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy hoe indro efa nomeko fahefana hanitsaka menarana sy maimboka sy andresy ny aletrana ny fahavalo anareo ka tsy hisy hampaninina anareo akory. Amen. Amin'ny alalan'io teny feno fahefana io Kristy manome antsika ny fitaovam-piadiana ampy feno hoentintsika mandresy ny Satana na izy maka ilay endrika maimboka satria indro efa nomeko fahefana hanitsaka menarana na maimboka na menarana na le fakapanana le mampahory na le mangenja le managadra sy manandeva ho potehantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta aloha rehetra. Izay zany fahefana nomeny antsika ary apetra mazava tsara mihitsy hoe hanitsaka menarana sy maimboka sy handresy ny hely rehetra ary mbola tsy peny tsy hisy hampaninina anareo akory. Izany hoe nomeny Kristy eo am-pelantanantsika efa niomanany, efa fantatry Jesosy reheto ny endrika hoentin'ny Satana manafika dia izy hoe menarana meko anao ny fahefana hoentina mandresy azy, ny maimboka meko anao ny fahefana hoentina mandresy azy, ny dragona sy ny aletrana ny fahavalo meko anao ary tsisy hampaninina anao akory fa handresy anao, ho raisinao Satana. Efa nomena fahefana hanitsaka sy handresy isika, handrodana anapotika isika. Fa mila mino isika, mila matoky an'izany fahefana nomeny tompo antsika izany dia izay ny tena fifohazam-panahy, hiditra amin'ny tena fifohazam-panahy pratika antsika ry tanora. Aza miandry hoe asa fifohazana, asa famparezana zay vao hiambina ny fiainanao, fa ny fiainanao mila ambenana isan'andro, fa mila mamonjy asa famparezana sy asa famparezana ny am-piangonana isika ilayntsika izany, fa saingy ny momba ny fiainanao manokana raiso an-tanana isan'andro ny fiambenana azy, ampiasao ny fahefana nomeny tompo anao, ampiasao ny fahefana nomeny tompo anao mba tsy ho hanenenanao amin'ny fiainanao. Fa io fahefana io nomeny tompo antsika ampy hoentintsika mandresy ny heriny maizina rehetra. Rehefa tena ataontsika zany tena pratika dia izao rehefa vita ny vavaka fibebahana mandray famelan-keloka isika, rehefa vita ny fiderana tonga dia miteny isika hoe Jesosy Kristy tompo, ianao nefa nanome izay rehetra mino anao hoe indro efa nomeko fahefana hanitsaka menarana sy maimboka ary handresy ny aletrana ny fahavalo anareo ka tsisy hampaninina anareo akory. Koa dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manan-kely avy any Nazareta no andidiko sy androako ialao ny faly rehetra fa Satana sy ny vorongo rehetra, ilay menarana ela izay mitady hamitaka sy mitady handavo ny maimboka mitady hampahory sy izay velam-pandrika ataon'ny Satana rehetra mitady hanandevozana didiko sy roako ary potehako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manan-kely avy any Nazareta. Zay ny tapany voalohany. Zany hoe ao amin'ny tapany voalohany zany tsika tonga dia mametraka hoe raisinao ny teny tena resahanao mihitsy Jesosy hoe ianao nefa nanome an'ity teny ity dia amin'ny anaran'ity teny ity no haintoko mandridy sy mandroaka ny devoly sy ny firongo rehetra. Ny tapany faharoa tonga dia tohizana avy hatrany dia amin'ny anaran'io Jesosy Kristy manan-kely avy any Nazareta no ambotehako an'io ny planina satanika sy ny andita afaka atobon'ny Satana rehetra izay mikendry handravana ny fiadanana ato anatiko ary mikendry amitehana ny fiainako sy ny vinam-piaina izay nifalitanao aho. Amen. Zay fotsiny ny pratika, izany hoe miainga avy any amin'ny fibebahana, fiderana tonga dia miteny an'ilay teny fahefana tena resahanao mihitsy hoe ity ny fahefana nomenao aho dia amin'ny alalan'ity teny fahefana ity dia mandidy ho ampiasaiko ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta hoentiko mandidy sy mandroaka ny devoly sy ny firongo rehetra ialao ny amin'ny faliny rehetra. Dia amin'ny alalan'ity teny fahefana ity ampiasaiko ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta
hoentiko mandrava sy manapotika ny planina ataony satana amiteana ny fiadanana, handravana ny fiadanana ary handravana ny vinam-piainako. Zay ihany. Tsy ampy 10 minitra dia vitantsika ny fibebahana, ny fiderana ary ny fiambenana, ary hitondra fiadanana azo antoka amin'ny fiainantsika, hitondra fifoazam-panahy azo antoka ary azo tsapaitanana amin'ny fiainantsika, ary amelona ny fanatrehan'Andriamanitra tanteraka amin'ny fiainantsika, ary hatonga ny satana tsy ho tafiditra mihitsy, ho lamonina amin'ny fiainantsika farany, fa ho leo izy farany. Rehefa zarintsika ny manao an'izao tena hoe vavaka fiambenana izao, ho lamonina amin'ny fiainantsika satana, dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra izay vazatra amin'ny taloha indrindra ka ho mandraka izay. Amen.